Miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Ambara amintsika hatrany fa fampiomanana antsika izy ity ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Mba tsy ho tafomantsika. Marina fa ho tampoka foana io fotoana io, fa ho tampoka tafahomana rehefa izaran'izao teny izao zahay. Tsy ny tenanay nitorianay. Tsy mitory fikambanana izay na tokom-pivavahana na anambara tokom-pinoana. Zay tsy manana tokom-pinoana, mety misy manontany hoe fa aiza ny fiangonanareo e? Tsy manana fiangonana izay fa izany fiangonan'i Jesosy Kristy. Izany fonenan'ny fanamasina, izany vato velona ary trano fanahy arafin'Andriamanitra. Izany tempolon'ny fanamasina. Dia ato amiko Jesosy. Zay no tenin'Andriamanitra. Tsy manontany hoe fa aiza nareo, inona ny tokom-pinoanareo? Ny fonoko dia Jesosy, ny fonoko dia fonoko an'i Jesosy Kristy. Fa ao amin'i Jesosy tsisy hoe finoana zao, tsy olombelona ny mamorona an'izany. Ary tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany. Fa zay le any amin'ny Genesis 1:20 hoe ndaotsika hanao tilikambo be dia amorona anarana dia anao izay ampalaza ny anarantsika dia hitangoronsika. Zay mifanohitra tanteraka amin'ny vinan'ny ray. Satria ny ray dia hoe mandeha any ianareo miparta, mameno ny tany, manjaka amin'ny zavaboary. Zay ny sitrapon'ny ray. Kanefa ao amin'ny Genesis 1:20 dia hoe ndao hitangoronsika, anangana tilikambo dia anao izay ampalaza antsika. Ary zay nahazo ny olona maro be amin'izao fotoana, namorona ny antokom-pivavahana maro be izay tsy voatanisa intsony ny isany amin'izao fotoana. Ary zay tsy mitory antokom-pivavahana, ary tsy anatina antokom-pivavahana. Fa izay dia mpianatra Jesosy. Izay dia ilay feo mikika any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ary ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Tahaka ny Jaona mpanao batisa. Tao anatin'ny fahatsorana, tao anatin'ny afo ihany koa, tao anatin'ny fahafianoan'ny fanahy, tao anatin'ny firetam-po ny amin'izany Jesosy Kristy zany. Dia tsy misy zavatra mamaiky, tsy mivolana mamaiky, tsy arena mamaiky, tsy voninahitra mamaiky, tsy resaka amory olona ny mamaiky, tsy resaka ampalaza ny tena ny mamaiky. Fa ny ampalazan'i Jesosy Kristy tompo, ilay mpamonjy tokana, ilay Andriamanitra velona. Ny amanambaran'i Jesosy Kristy, hitory an'i Jesosy Kristy ary feo anambaran'izany zay. Ary io filazantsara io nitoriana amintsika. Ny filazantsara, inona moa ny filazantsara? Ny filazantsara ndao raisitsika ny Romanina toko voalohany. Romanina toko voalohany zay tena fahamarinana lehibe mila raisitsika ary ny fanamasina ny hanokatra ny masonao, hikasika ny fonao, halalanao zao fahamarinana zao ary hanaiky hiaina amin'izany fahamarinana izany ianao. Romanina toko voalohany, Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra, izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay nateraka avy amin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika. Zay le filazantsara. Ny filazantsara an'Andriamanitra averina amintsika tsara, ho voaraitsika tsirairay avy, ary tena novantsika ary iainantsika. Ny filazantsara an'Andriamanitra, averiko, ny filazantsara an'Andriamanitra izay nampilazainy ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany. Ny filazantsara an'Andriamanitra dia mikasika ny zanany. Izy io Jesosy Kristy. Voalaza hoe ny zanany izay nateraka avy amin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary naseho tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamasinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty. Ry havana malala, tsorona avy hatrany ny resaka. Ito filazantsara toriana amintsika ito dia mifatoka, manana ivony dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy, lay maty teo amin'ny hazo fijaliana, nalevina, nitsangana tamin'ny maty, nandresany fahafatesana ary nitoetra ao tahak'avan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mifatoka amin'ny Jesosy Kristy ty filazantsara ty. Tsy mifatoka amina tokom-pivavahany ty filazantsara ty. Tsy mifatoka amina tokom-pinoany ty filazantsara ty. Tsy mifatoka amin'ny fombafomba mpivavahany ty filazantsara ty hoe ahoana ny atao rehefa anao vavaka fanombohana fotoana, ahoana ny atao rehefa anao
fitoriana, ahoana ny atao rehefa andeha hivavaka, ahoana ny atao rehefa mandeha manao fitadiavam-bola, ahoana ny atao rehefa manao vokatra, ahoana ny atao rehefa anova rafitra, ahoana ny atao rehefa hifidy olona, ahoana ny atao rehefa hifidy diakona, ahoana ny atao rehefa hifidy lalàna sy fitsipika. Tsy mifantoka amin'izany ny filazantsara. Ny filazantsara dia mifantoka amin'ny Jesosy Kristy. Amin'ny teny frantsay izy hoe l'évangile de Dieu concerne son fils Jesosy Kristy. Jesosy no ivon'ity filazantsara ity, izay takona mihitsy Jesosy amin'izao fotoana, fampanopin'Andriamanitra no mibahan-toerana. Ny mpitarika hira fiderana no mibahan-toerana, ny mpitoro no mibahan-toerana, ary ny fahagagana sy ny fihetsiketsehana maro no mibahan-toerana. Fa Jesosy takona tanteraka Jesosy, ary mampalahelo zany. Ilay mpanjaka ny mpanjaka no lavintsika, ilay tompony no lavintsika, ilay tompony voninahitra sy tompony rehetrarehetra no avelantsika any ambadika any, fa tsika no miseho amin'ny ministeratsika, amin'ny asa fanompona ataontsika, amin'ny ny asa ataontsika miroborobo, amin'ny fikambanana, amin'ny antoko, amin'ny rafidrafitra maro isan-karazany, ary fitahirizantsika anarana hafa ankoatran' Jesosy, fitorintsika anarana hafa ankoatran' Jesosy. Tsy zany ny filazantsara, fa ny filazantsara Jesosy fotsiny. Miondrika daholo ny zavatra rehetrarehetra, mandohalika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ho voasoratra ny Filipianina 2 hoe aneken'ny lela rehetra fa Jesosy no tompo, andolian'ny lohalika rehetra fa Jesosy no tompo. Dia toriana amintsika izao ny filazantsara dia Jesosy ihany. Any amin'ny salamo ianao dia mahita hoe aza izahay nomena voninahitra, fa ny anaranao rery ihany raha eo, ny anaranao rery ihany Jesosy Kristy eo, izay anarana ambony no ny anarana rehetra. Izany koa ny toriana amin'izao fotoana, zaraina amintsika. Tsy olombelona ny toriana, tsy anaran'olona ny voizina, tsy anarana tokom-pivavahana ny voizina, tsy anarana fikambanana ny voizina, tsy resaka rafitra sy lalàna sy fotodalàna sy fitsipika no toriana sy dradradradraina, fa le Jesosy no toriana amintsika. Jesosy Kristy no ambara amintsika. Izy no lalana, izy no fahamarinana, izy no fiainana, izy mihitsy. Fa tsy zavatra hafa ankoatran'izay. Jaonina mpanao batisa rehefa nitory ny filazantsara dia hozy izy hoe izy tsy maintsy mitombo, fa izaho tsy maintsy miaina. Rehefa nanambara ny fitoriany Jaonina mpanao batisa, nanambarany amin'ny Jesosy tany an'efitra. Dia rehefa tonga amin'izay Jesosy rehefa tonga dia hoy Jaonina mpanao batisa hoe tsy mendrika akory aho na dia ny ama ny fekapany azy. Zany hoe tao anatin'ny fanetreteny Jaonina ary tsy te hiseho akory ary izy. Tsy te hiseho akory ary izy. Fa nalaony mihitsy hoe ny afona tsy hita mihitsy mba ho Jesosy no hita. Fa amin'izao fotoana tena mifanohatra amin'izay hoe Jesosy ny tafafina, ny olona no hita. Raha ny sitrapon'ny-tena anke dia tsy hitory sy hanambara an'izao fa hipetraka any amin'izay toerana misy any. Fa mifanatsy sy mamela fa tery ao anaty hoe takona mihitsy Jesosy, ary tsy hita intsony tompo. Fa ny voninahitra dia nomena ny olona, ny laza dia nomena ny olona. Ny esoriny Jesosy dia resaka mamona ny toriana, resaka vola ny toriana, resaka fananan-karena ny toriana ao amin'ny fiangonana. Izay hoy ny tompo hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Kanefa dia izay ny zavatra misy, nesorina ny ala tao amin'ny sinagoga, nesorina ny ala tao amin'ny trano fivavahana Jesosy, dia volany ao, vola maraina atoandro hariva. Raha ampiangonana efa ho adiny ray, maraina atoandro hariva, resaka vola, isaky ny misy hetsika atao dia makarakitra maka vola. Mavesatra ny olona, mavesatra ny ondry, marary ny ondry, maratra ny ondry, satria tsy anambarana an'ilay ivo ny filazantsara izy dia Jesosy Kristy, fa rafitra sy vola ny toriana. Nesorina Jesosy, ohatran'ny Jesosy nroahana tsy nakao amin'ny sinagoga tsony, nroahana tsy nakao amin'ny tempolo tsony, dia nialonan'ny fariseo, nialonan'ny sadseo, nialonan'ny mpisorona, tsy navela niditra tao fa nanafitohana sy nandravarava. Dia tahaka izany koa ny amin'izao fotoana, nesorina koa Jesosy. Nesorina Jesosy dia ivolany eo, mamonany eo, materialiny eo. Ary zay ny any fiangonana Laodikia, Apokalipsy 3:7. Tsy ao amin'ilay trano fivavahana, tsy ao amin'ilay fiangonana tsony Jesosy, izay ivon'ny filazantsara. Tsy ao Jesosy, satria hoy izy hoe indro mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Zany hoe fa tsy ao amin'ilay fiangonana tsony Jesosy, fa leo amin'ny fiangonana, hoy izy hoe hoy ny tompo hoe matimaty ianao, manana anara novelona ianao nefa maty ihany ianao. Aleo ianao mangatsika na mafana satria matimaty ianao dia alon'ny vavaka ianao. Dia any ivelany Jesosy ny mandondona.
Nefa io fiangonana io dia milaza hoe tsy zavatra mampahory atsony fa manam-bola, mana voninahitra, manana. Fa Jesosy rehefa nijery azy dia hoy Jesosy hoe ianao ilay mahatra indrindra, ianao ilay ory indrindra, ianao ilay mijamba, ianao ilay malahelo, ianao ilay mitanjaka. Zany ny zavatra misy. Rehefa tsy Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no torianao ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny trano fivavahana, ao amina fikambanana, dia mahatra indrindra ianao, ory indrindra ianao, mitanjaka ianao, jamby ianao, satria mamonany ao, materialiny ao, zavatry ny taniny ao, ary tsy ao Jesosy. Dia Jesosy mandondony ety ivelany. Fanairana antsika izao, lakolosy fanairana antsika izao, aza variana amin'ny rafidravitra sy ny fombafomba sy ny resaka ara-materialy sy resaka ara-rafitra sy resaka ara-bola izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny filazantsara dia mifatoka amin'ny Jesosy, ny mahalala an' Jesosy, ny mahafantatra an' Jesosy. Firy ao am-pivavaka ny mahalala an' Jesosy marina, firy ao am-pivavaka ny tena mahafantatra an' Jesosy sy ny mombamomba an' Jesosy. Mampalahelo milaza ny valiny, ary mihitsy hafa zay ny fahamarinana. Vitsy dia vitsy ny mahalala an' Jesosy. Raha tokony Jesosy no fantany, mpanompon'Andriamanitra ny fantany, pointure kirarona mpanompon'Andriamanitra ny fantany, taihana lobaka ny fantany, taihana pataloha ny fantany, ny fiarana mpanompon'Andriamanitra ny fantany, ny datina aniverserana mpanompon'Andriamanitra ny fantany, ny fonenana mpanompon'Andriamanitra ny fantany, ny loka sy ny varitiany mpanompon'Andriamanitra misy ny fantany, ny datina terahany, ny mombamomba an'ilay mpanompon'Andriamanitra ny fantany. Ary tena mpanompon'Andriamanitra no hitany. Resaka rafitra sy foto-dalàna ny fantany, resaka fitsipika ny fantany, resaka anaran'olona sy anarana fikambanana sy anarana vondron'olona ny fantany. Fa Jesosy tsy fantany. Zany ny fahamarinana, zany ny tena marina. Jesosy tsy fantany, nefa Jesosy ilay tena ivo ny filazantsara ny mila fantatra ao. Tahaka ny Paoly hoe fantatro izay inoko, tahaka ny Paoly hoe ny zavatra mamaky anahy dia ataoko taimboraka daholo ny zavatra rehetrarehetra. Za fariseo, nianatra teo am-panasokan Gamaliely, manana ny maizy ahy, izao ataoko taimboraka ireny noho ny mba hahalalako an' Jesosy, ary ataoko fatiatoka ny zavatra rehetrarehetra noho ny fioarany, fahatsarana, ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy. Ary izy mba halala an' Jesosy ahako, malala an' Jesosy ilay ivo ny filazantsara ry havana ny zava-dehibe. Jesosy milaza hoe esory ange io tsy fahamasinana io, fa fahamasinana no ilaiko aminao e. Raha mihira filazantsara ianao ao anatin'ny fahamasinana, raha manao tokantranomaso ianao, mila miala amin'ny tokantranomaso ianao, fa miditra ao amin'ny tena filazantsara marina, ary misoratra ianao raha manao tokantranomaso. Raha ao anatin'ny kolikoly ianao, iveren'ny taratasy rehetrarehetra, ataovy araka ny tokony ho izy ny taratasy. Raha ao anatin'ny lainga ianao, aza miany ao amin'ny lainga, fa iveren'ny fahamarinana. Zany ny toriany ny filazantsara, zany ny ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa tsy fanambarana olona, fanambarana ezaka, fanambarana rafitra, fanambarana tokom-pivavahana sy anaram-piangonana. Mampalahelo zany, zany ny zavatra misy. Fa mila miverina amin'ny toeran' Jesosy, mila apodry Jesosy. Salamo 420 hoe asan-drato ny taataonareo ry varavarana fahagola, idira n'ilay mpanjaka ny voninahitra. Izy zao mpanjaka ny voninahitra zao, Jehova mpiady mahery, Jehova no anarany, Jesosy Kristy zany. Aja noho ny rafidrafitra, aja noho ny anaram-piangonana, aja noho ny fitiadavam-bola, aja noho ny fitiavam-bola, aja noho ny fiketsiketsehana maro isan-karazana izay mampotra olombelona. Alao irodana daholo zany, alao hipotra ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay nandresiny fahafatesana, ilay velona mandrakizay, Jesosy Kristy no anarany. Aoka iondrika eo anatrehan'i Jesosy daholo, andohalika eo anatrehan'i Jesosy daholo, anaiky ny fahalebiazan'ny Tompo, ary ankohaka eo anatrehany. Tahaka an'ilay olona 420 amin'ny apokalipsy rehefa nomena azy satry-boninahitra, rehefa azo satry-boninahitra ka tonga ny fotoana hiderana ny Tompo, niankohaka izy ary natorany teny amin'ny Tompo ny satry-boninahitra. Firy ny manitoraka ny satry-boninahitra ho an'i Jesosy, firy ny midera an'i Jesosy, firy ny mankalaza an'i Jesosy, firy ny tena miafina ary manitry tena ka mampiseho an'i Jesosy. Fa zany ny filazantsara. Filazantsara raha mamaky ianao ato amin'ny marika toko voalohany, marika toko voalohany dia hitanao koa zany hoe io filazantsara io dia Jesosy no ambarany io. Marika toko voalohany andininy voalohany, ny niandohan'ny filazantsara an' Jesosy Kristy. Zay fotsiny, hatreo fotsiny ny filazantsara an' Jesosy Kristy. Mamaky ianao any amin'ny Kolosianina, Kolosianina vakinao toko voalohany, ao aminy itoeran'ny fahafenon'Andriamanitra, ny fomba n'Andriamanitra rehetra. Izy ilay endrik'Andriamanitra, izy ilay endrik'Andriamanitra tsy hita, ao aminy zavatra rehetrarehetra. Zany ny zavatra voasoratra ato amin'ny Kolosianina. Jerentsika ny Kolosianina
toko voalohany 1:10 dia zao voasoratra izy no endrika Andriamanitra tsy hita ny lamatoa talohany zavatra rehetra zao fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy zany alahelo ny fanamasina fa tsy ho an Jesosy tsony ny zavatra rehetrarehetra tsy ho an Jesosy naharina ny zavatra rehetrarehetra tsy ho an Jesosy ny lohany ary izy no talohany zavatra rehetrarehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra eo amin'ny 9:20 ary izy no lohany tena dia ny fiangonana izy no voalohany dia ny lamatoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy ny filazantsara dia mikasika an Jesosy amin'izao fotoana tsy Jesosy ny lohany Jesosy atao any farany lehilahin'Andriamanitra mpamnompon'Andriamanitra ny eto amin'ny lohany mampalahelo zany Jesosy ny lohany izy ny lohany ao amin'ny Kolosiana io dia mahita koa hoe ao amin'ny toerany fahendren'Andriamanitra rehetra ao amin'ny toerany fahendren'Andriamanitra ao amin'ny toerany fomban'Andriamanitra rehetra zany zavatra voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe mifantoka amin'ny Jesosy io filazantsara io raha filazantsara toriana aminao ka tsy mifantoka amin'ny Jesosy sy ny fahalebiazany sy ny voninahiny sy ny heriny sy ny maha-Andriamanitra mpitsara velona azy Andriamanitra mahery azy mitsoa miela mantosira fa andoto ny fanahinao zany andoto ny fonao zany andoto ny toe-ponao zany ary hitarika anao any amin'ny zavatry ny tany zany fa ao amin'izay filazantsara manambara an Jesosy ary manindraindra an Jesosy zany ny tiany Jesosy zany ny tiany ray zany no mahafaly ny any an-danitra zany Jesosy no ivony samy mandiny tentsika mpanompon'Andriamanitra inona ny tena voisintsika ny voisintsika dia mifantoka amin'ny olombelona ny filazantsara kanefa tsy mifantoka amin'ny olombelona verivery ny filazantsara tsy mifantoka amin'ny olombelona verivery ny filazantsara fa mifantoka amin'ny Jesosy mikasika azy mihitsy filazantsara rehetrarehetra io ianao mivavaka ianao converti ianao nateraka indray ianao zanak'Andriamanitra mbola mifantoka amin'izy ny filazantsara sao dia mifantoka aminao sao dia mifantoka amiko fa tsy mifantoka amin'ny Jesosy sao dia alaiko Jesosy entiko anaovako ny sitrapoko ary alaiko Jesosy ho fitaovana hamahana ny olana sy ny zavatra mavesatra amiko mety marina zany ary voasoratra atao amin'ny tenin'Andriamanitra rahatolo zany fa tsy zany lahara-pahamehana ny fitombona ara-panahy mety mbola ao anatin'izany ianao zao tsy fanamelohana aminao zao teny zao fa ho fitombonao ara-panahy hoe aika izany ny filazantsara teo za foana za ianao zay foana ny filazantsara teo fa rehefa sokavan'i Jesosy ny maso rehefa kasihan'i Jesosy ny fo dia hoe tsy zao tsony fa izy Jesosy izy ane no miamboninahitra izy no avian'izao zavatra rehetra zao izy no miazona azy izy koa no antony izy ane no miamboninahitra mba tsy ho molotra fotsiny zany mba tsy ho vava fotsiny zany fa ny fiainana fitondrateny isan'andro amin'ny fomba fanao amin'ny fomba fiteny amin'ny fomba fisainana hifatoka amin'ny Jesosy tena hoe eo amin'ny Jesosy fotsiny zay ny tena hoe tia nazaraina amintsika mba halalan'io Jesosy io tsika fa ny tenin'ity baiboly ity manomboka amin'ny Genesisy ka hatramin'ny Apokalipsy Jesosy Kristy no ambaran'ity Jesosy ilay Andriamanitra velona tonga nofo amonjy atsika maty nalevina nitsangana tamaty niakatra ho any an-danitra ary ho avy ndray hiakatsika ka zay malala ny Jesosy ihany zay mifantoka amin'ny Jesosy ihany ny ara hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra rehefa ho avy eny amin'ny raha ho lanitra izy ho azy ihany ny voninahitra amen